hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mivavaka ary sika. Isa-maraina tahaka an'izao dia miantso ny anaranao izay ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, satria zava-dehibe no ataonao amin'ny fiainanay. Dia izao fanomezany lehibe izao aina Tompo, fahavelomana, tsy ho vidinay vory izany ary tena sarobidy. Koa engany Tompo ny fiainanay rehetra, ny antom-pisianay izao fahavelomanay izao dia ho anao irery ihany ary amira-pirata voninahitra ao koa indrindra. Tantanao izay amin'ny alalan'ny Fanahy Masina amin'izay atao rehetra amin'ity anio ity Tompo, mba amin'ny voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, omaly izay dia nanambara fa amin'ny herinandro farany andinihana ny lohahevitra hoe mamory vokatra ho an'ny Tompo ity, dia andao hifanentana isika mba hisy vokatra tokoa, ka ny mpino tsirairay dia tena hitaona ny manodidina azy. Eny, izay mbola malaindaina mandeha miangona, ary ao anatin'izany koa ny tena mbola tsy ao amin'ny Tompo mihitsy. Tao amintsika izany. Eto dia hoy izao hoe fanentantsika. Dia izay mahita fa tsy tanteraka izany raha tsy hananantsika ity karazana toe-tsain'i Paoly ity. Mandinga eo vakiantsika ry havana ny soratra masina arak'izany, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Rahalahy, ny rinin'ny foko sy ny aingatahako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia ny famonjena. Amen. Romana 10:1. Ry havana, tsy ahavita isika hitaona ny hafa hanangona vokatra ho an'ny Tompo raha tsy ao anatintsika izay veliko anankiroa takarina avy izany tenin'ny Paoly izany. Voalohany, tena nivavaka ho an'ireo olona very izy, tahaka ny jiosy izany raha ambareto, ary Paoly moa izany dia manazava mihitsy fa dia ny jiosy aloha ny tony amin'ny filazantsara, fa rehefa nandà ny Mesia ny jiosy dia lasa nitodika tany amin'ny jentilisa izy. Tena nivavaka izany Paoly, hitantsika eto. Faharoa manaraka an'izay dia izao koa, rehefa mivavaka dia azonao ilay hery manosika, izay ny itenenana anay teo hoe motivation. Satria raha vao tsy manana an'izay ilay motivation izay mihitsy ny olona, izay tsy inona akory fa malahelo, fa misy fanahy very ihany, ka raha tsy voatory amin'ny filazantsara dia very izy izany. Raha tsy miverina ao amin'ny Tompo izy, raha tsy mandray an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy izy, dia very izy. Ka izany alahelo izany ny tena nanosika amin'ny Paoly koa izany mba hamory vokatra ho an'ny Tompo. Ary rehefa vita izay mivavaka dia manana izay verika ihany ny indramiko ilay teny vahiny motivation izay, dia mandeha amin'izay, mandeha manatanteraka ary tsy mamela mihitsy raha tsy voataona tanteraka ao amin'ny Tompo na dia olona iray aza. Dia efa zava-dehibe izany ry havana. Koa noho izany dia ndao mba hananantsika koa ary mba hoentintsika mieritreritra ary mamita ho iaho amin'ity herinandro ity hoe mamory vokatra ho an'ny Tompo ity, dia olo Paoly, rahalahy, ny rinin'ny foko sy ny angatahako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia ny famonjena. Amen. Ndeha hivavaka ary sika. Misaotra anao ary izay ry Tompo Rainay izay ny an-danitra, fa manana tokoa ny azo atao rehetra mba hamoriana vokatra ho anao. Dia ao ny vavaka, eo koa ilay hery manosika, ary indrindra miroso eo amin'ny tanim-boaloka. Taona ny hafa arak'izany Tompo, dia ho fiainanay izany, ka na dia tapitra aza ny fiainan'ity lohahevitra ity, dia ho ataonay izany Tompo, mba alahelonay ny amin'ny fanahy very, mba tianay koa mba ho anisan'ny olonao ny tsirairay avy, ary indrindra ny malagasy tahaka anay. Dia irianay sangatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.